dia fanaravantsika rehetra indray ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Evangelique Chaine ao anatin'ity fandarana ity. Ampifaliana koa netiko miarabantsika fijerenjaina amin'ity tia tenako Révérend Fara Andrianarivo miaraka aminao koa anaty izao fandarana izao. Ny azo antoka dia afinaritra ny androany ka dia manasanao zay anaraka ny fandarantsika indrehitra amin'ny farany. Ya, ity am-piandohana dia misy zavatra lehibe vitsivitsy tianay ampahafantarina anao. Voalohany dia ny fotoam-bavaka mandritra nyity volana Jona ity isan-kalady amin'ny fiangonana Chaine rehetra ery Madagasikara izay iresahana indrindra ny amin'ny vavaka sy ny fitahiana ary ny finoana. Ho malalady dia efa nanomboka izany ny resaka mikasika ny vavaka sy ny fitahiana ary ny finoana. Ahafahanao tena mamantatra hoe ohatrinoana marina izay natao hoe finoana sy ny fiainam-bavaka miaraka amin'Andriamanitra, ahafahanao miaina ao anatin'ny fitahian'Andriamanitra. Isan-kalady izay amin'ny fiangonana Chaine rehetra ery Madagasikara. Ny faharoa indray dia ny fotoam-bavaka isan-kariva mandritra nyity volana Jona ity ihany itsy am'raikisa sy ny fiangonana Chaine Tanjombato izay iresahana indray ny amin'ny hoe ampanadino anao ny fahorinao rehetra izy. Ary ny fahatelo dia izy fotoam-bavaka lehibe koa izay karakaran'ny fiangonana ny Mahajanga, fiangonana Chaine Mahajanga ny zoma sabotsy ary ny alahady fa 17 sy 18 ary 18 ny volana Jona izao dia sady fankalazana ny tsingerin-taona ny fiangonana any Mahajanga moa io. Loha hevitra dia hoe izay dia nomeny azy. Mariana kely moa Bishop amin'izay fotoana Mahajanga izay fa io fotoana io dia fotoana lehibe mazava ho azy 3 andro be izao izany hoe ilay izy moa ao anatin'ny trano fiangonana izay azo antoka moa izany fa tsy dia tena hoe afaka manana fahafahana hampiditra olona marobe izay indrindra mahatonga anazy misy fidirana ny fotoam-boly voalohany fotsiny ianao amin'ilay 17 na zoma 17 volana Jona dia misy fidirana roa io, misy amin'ny 3 ora hariva dia misy indray amin'ny 10 ora hariva. Amin'izay ny olona rehetra satria rehefa mikarakara fotoana ohatrany matetika dia le eo amin'ilay toerana no anisandray izay anisandray ohatrany hoe somary tsy afahantsika ohatrany hoe mandray olona be dia be indray mandeha fa dia izay mahatonga anazy amin'izay tsika rehetrarehetra afaka azo anjara daholo ny tena tanjona ao anatin'ilay izy. Sabotsy koa tsika dia mbola misy ny maraina ary misy koa ny fotoana hariva ao anatin'izay fotoana fankalazana sy fotoan-dehibe izay 3 andro izay. Ary ny alahady koa dia mbola misy ihany izay tena azo antoka moa fa tena afinaritra ary ny fotoana rehetrarehetra tsy hoe kory miverimberina fa samy hafa avokoa ireo ary nohonay fa samy ampisy fiantraikany amin'ny fiainanao avetrany. Izany koa nareo faritra rehetra ny Mahajanga fotoana nareo indray izao mandeha izao ny programmanareo satria azo antoka fa hamangy antsika ny faritra Mahajanga Andriamanitra ao anatin'io fotoana io. Loha hevitra dia ny hoe izay nilainy dia nomeny azy mandritra ny 3 andro io. Na inona ilainao na inona fiovana tediavinao ny zavatra rehetra dia ain'Andriamanitra. Io tahaka ny hoe raha makany amina mekanisien ianao dia fantatrao izay fa ny tomobile sy mahazo entinao any dia ho vita. Raha makany amina dokotera ianao dia fantatrao izay fa mitady fanasitrana ianao ary ho sitrana. Tahaka izay ihany koa raha makany am-piangonana ianao tokony fantatrao fa ny zavatra rehetra hain'Andriamanitra tao. Ka amin'ny fotoana io dia tena manana ny zany fotoana tena lehibe tsika 17, 18, 19 any Mahajanga etsy amin'ny ex-cap 3000 no misy any fiangonana Chaine ao Mahajanga. Zoma sabotsy lahady, zoma hariva, sabotsy maraina sy hariva dia lahady tolonandro tongava amin'izany. Izay no ela fa iresakantsika voalohany mikasika ilay fotoana isan-kalahady amin'ny fiangonana Chaine rehetra izay resahana ny amin'ny hoe ny vavaka sy ny fitahiana ary ny finoana. Efa ny tenao teo moa Bishop efa nanomboka tsika tamin'maly ary eto ny anasanay anatsika tsirairay avy satria tena zava-dehibe tena mafonja be no zavatra horazaraintsika ao anatin'ilay izy. Ohatrany angamba mety hoe nona angamba ny vavaka izy moa tsy mahay vavaka satria mety misy amintsika efa elana ny olo-tena dia hoe sy vavaka izany zavatra ohatrany sakafon-jaza izany. Kanefa tiako mampafantatra antsika fa ny anisandray aloha voalohany indrindra ny mahatsara ny anaitranao ny fotoana io dia ho hitanao fa milalindalina kokoa ny fahafanao mandray fanambarana na révélation mandrapahatonga anao vao maika havavaka misimisy ary tia vavaka misimisy ary anana fifandraisana amin'Andriamanitra akaiky sy lalina mihoatra ny hatramin'izay. Indraindray dia misy olona miresaka fa hoe tsy dia ilaina intsony no mivavaka maharitra izao fa ny tena ilaina dia ny osotry ny fanamasina. Sarotra ny manao asan'Andriamanitra tsy possible mihitsy ny tena anaovanao asan'Andriamanitra raha tsy manana ny osotry ny fanamasina ianao ary tsy sinady hevitra izany fa tsy amikerina mimpatanjahana fa mifanahako. Kanefa ny zavatra mila avontsika
ny ofitra dia tsy afaka tena hifonctionna goavana eo amin'ny fiainanao raha tsy manana fifandraisana akaiky sady lalina amin'ny fanamasina ianao. Eo no mazava-dehibe ny fiainam-bavaka. Misy olona miteny ohatra indray hoe antsika mivavaka fa tsy mifady hanina satria Jesosy efa mifady hanina ho antsika. Jesosy tsy nifady hanina ho antsika. Jesosy nifady hanina ho azy sy ny ministera izay natombony tamin'ny fotoan'andro. Fa Jesosy tena laza mazava hoe raha mbola eo ny mpapakatra dia tsy mifady hanina izy, fa rehefa miala amin'ny mpapakatra dia ny zavatra mitranga dia hifady hanina izy. Dikan'izay ny mpianatra isika tsy maintsy mifady hanina amin'izao andro iainantsika izao amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra satria zava-dehibe tsy azo kristiana hodiana fanina ny vavaka sy ny fifadian-kanina. Isan'ny zavatra resantsika izany ny zavatra anankiray raha miresaka tsika vavaka misy karazam-be dabe ny vavaka. Izay natonga ny mpianatra ny teny tamin'i Jesosy hoe mampianarana hivavaka tahaka nampianarany Jaona mpanao batisa ny mpianany hivavaka satria Jesosy dia hita mpianatra fa tena olombavaka ary faharoa misy vokatra ny fiainan'i Jesosy. Misy taona Jesosy mivavaka ohatry ny fo kely izany nefa mivokatra teraka izy goavana be dia etretin'ny mpianatra angamba ohatry ny hoe etretin'ny olona fa tsy ny mpianatra ohatry ny le fo kely iny le tena izy fa ao ambadika iny le fo kely iny iny ohatry ny hoe hitanao raha ifisakafo anao ny amin'ny restaurant ny hinananao azy vetivety kely fa ny préparé anazy ela be mihitsy. Dia tahaka izay koa le action ety ivelany efa zavatra fosa izy satria efa autorité sy ny ositra miasa fa ny atonga an'izay autorité sy ositra izay dia le herin'Andriamanitra sy le fahefan'Andriamanitra hetsika mahery vaika dia ny any ambadika iny dia le firaisana amin'Andriamanitra izay tena mila kolokoloana ary tsy azo atao tsy nitsena. Indrindra nge bishop araka ny tenao izay hoe betsaka ny olona indray fitahan'le izay ohatra nataon'i Jesosy hoe vavaka fohy ary indray ary misy olona indray makataka moa zany makataka tsy fahatongavan-tsaina ohatra raha izy koa hoe mahita mpanompon'Andriamanitra koa amin'izao vaninandro zao dia ampiasain'Andriamanitra dia manao an'le ataony fa tsy tena matakatra le ao ambadika le zavatra izay ataon'le olona zany fa ohatra ny hoe makataka ety ivelany fotsiny izay ohatra ny hoe voasarika zany hoe amin'le zavatra ataon'le olona ivelany fa tsy tena manao ohatran'le tena ataon'ny olona. Misy tena mpanompon'Andriamanitra anakay izay mahafinaritra ny fiteny hoe afaka manao zavatra ataoko ianao fa tsy mahita vokatra arak'izay hitako dikan'izany afaka mangalatahaka ianao fa mivokatra eo amin'izay misy le fahasamihafana satria eo amin'izay le mazava-dehibe le zavatra tonga amin'ny teny Jesosy hoe izay ataonao mangingina izay ataonao mangingina izay hitan'ny olona moa rehefa avy eo mivokatra rehefa avy eo ohatran'ny le tenety hoe miarihary. Misy karazany maro ny vavaka ary ao anatin'ity volantsika dia resaka n'izany. Resiko ohatra hoe misy ny vavaka malalaka izany hoe izay zavatra resahanao amin'Andriamanitra ao. Misy ny vavaka ny finoana. Vavaka ny finoana dia le ohatry ny ao amin'ny bokin'ny Jakoba ozy ary ny vavaka ny finoana amonjy le marary. Misy ny vavaka faminaniana. Misy ny vavaka dia ataontsika hoe ady ara-panahy. Misy koa nefa ny vavaka vavaka ny firaisana amin'ny fanamasina izay tena hoe le intimité izay tena secret faran'izay ngeza ary ahafahana miaina ao anatin'ny fitahiana sy ny fifaliana ary fiaina tsy stress na ny kely azy amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Misy karazam-be dabe ny vavaka ary mila fantatra hoe rehefa mititrangan-javatra ty ny vavaka ataoko rehefa ohatr'izao indray nataoko ty ny vavaka ataoko. Ohatra anankiray misy koa zao ny vavaka fitarainana. Le fitarainana io tsy hoe mijaly tsy zany akory fa le hoe supplication misupplier an'Andriamanitra supplication ozy izy amin'ny teny anglais le misupplier an'Andriamanitra tsy hoe misupplier ohatry ny karazana ohatry ny olona mpangataka le mamaingavo moa hoe any mitsoatran'izany fa vavaka ozy izy ny baiboly zay vavaka fitarainana hoe ny tsika ozy izy ny fanamasina ozy izy no mamonjy ny faly maintsika satria tsy fantatsika izay tokony ho teny antsika dia ny fanamasina mivavaka amin'ny fitarainana tsy azo tononona zay fitarainana zay le tiako resahana fa tsy le mijala vonjy ao tsy zay le izy fa le fitarainana ny fanamasina ary zay zavatra izay no isan'ny secret goavana be koa amin'ny rehefa manao intercession ana olona anankiray na ho ana fiangonana na ho ana zavatra tianao hipoaka hiva sy hiova misy zavatra mila fantatrao misy natsoina koa hoe prière thématique le vavaka voafaritra hoe eto ny zavatra atao ka mila fantatra hoe rehefa inona dia inona ny ampiasaina amitranga ny zavatra ohatrao dia tahaka ny ahoana fa ny olona mantsy rehefa hivavaka dia mitovy foana ny zavatra atao non io na dia dokotera aza ny dokotera mila mahafantatra hoe rehefa eto dia fanafody ny ilaina ty indray tsy maintsy tsindrona ny ilaina eto indray tena opération mihitsy ny ilaina dia tahak'izay koa hoe tahak'izay koa ny vavaka misy zavatra mila fantatra mba hahafahanao mahita vokatra
Andriamanitra sy miaina araka le tokony ho izy zay voalaza ny tenin'Andriamanitra. Io indrindra bishop satria io no tiana mafisintsika andreo mpijery an-tsaina androany satria izay mihitsy mahatonga ny olona reheran-tsaina manompo an'Andriamanitra. Tonga amin'ilay fotoana izy za efa mivavaka foana fa tsy hitako izay ozany satria eo indrindra ny olona satria na mivavaka aza dia mila ianarana mivavaka ny tena marina fa tsy hoe rehefa mivavaka fotsiny dia efa tonontonony endo izay tokony voatonona rehetra dia anjaran'Andriamanitra sisa ny mamaly fa eo no mazava-dehibe ny fianaranao tenin'Andriamanitra ohatra izao araka ilay teny fanazavanao tao izay tena tsara sady mafonja hoe rehefa mitranga ny zavatra ohatra izao karazam-bavaka ohatry ny ahoana tokony ataoko eo fa tsy hoe koa rehefa vavaka dia mangataka ihany izay zavatra rehetra dia mangataka ihany izay rehetrarehetra dia mangataka ihany izay foana manko ny eritreretin'olona vavaka ary enakamaroan'ny olona zany dia ohatra ny hoe fantoka fotsiny hoe mangataka dia misaotra rehefa azo ilay zavatra nangatahana dia mandroaka devoly kely dia mandroaka devoly kely dia mifona dia fony indray ilay tena tsy maintsy tafiditra iny fa mialoha ilay fangatahana iny ka mialoha mangataka aloha dia mibebaka tsara aloha amin'izay rehefa fotoana rehefa sura tsara vao vela elika dia izay vao sa mangataka dia izay mandroaka dia izay vao mandroaka devoly dia sy nasorana kely matetika mifantoka amin'io foana ny sanatria manao mokri akory zahay fa ohatr'izay ilay zavatra fanao akapoben'ny fanaon'ny olona dia fantoka amin'io ny olona mandrapatonga ny olona farany sorena manompo an'Andriamanitra satria lasa hoe tsy azo tsony le manompo an'Andriamanitra izy zany mivavaka foana mangataka ohatra tsy mivaly le izy manotaraina aminazy foana firy taona ohatra ny tena tsy hitako hoe mety hoe angamba ny sitrapony koa ve le izy sa ahoana ary eo mazava-dehibe ny ity fotoan'ity ianarantsika moa zany ampianarantsika mikasika natsoina hoe vavaka resaka vavaka isika ndrendray afangaron'ny olona koa ohatra hoe ny vavaka fifonina sy ny fibebahana ndrendray misy olona hoe mila mibebaka ianao anaty vavaka ny fibebahana tsy vavaka tonga dia tsoroko mihitsy misy olona masy nyteny hoe ran'olo ianao mibebaka dia le mivavaka zany nefa le mivavaka ataony eo fifonana ka ny fibebahana tsy egalina fifonana ny fibebahana dia anakiroa ny heviny ao anaty baiboly ny heviny voalohany dia fiova-tsaina metanoia ny heviny faharoa dia hoe fiovana action zany hoe raha itinina ataoko dia tsy manao anty fa itinena ataoko ka tsisy idiran'ny vavaka mihitsy zany na ny kely ary fa ny olona mantsy ohatra hoe ay nanoty ianao dana mibebaka dana fonan'Andriamanitra danao mibebaka ty Andriamanitra mibebaka eto anatrehanao tsy zany no atao fibebahana ny fibebahana dia fiova-tsaina ny fibebahana dia fiovana action fa ny fibebahana tsy vavaka zany rehetrarehetra zany bishop satria misy ihany moa zany indraindray ohatra ny hoe olona tsy voatery hoe ataontsika hoe no tsy fahalalana no mahatonga an'izay ary eo mazava-dehibe ny mila mitombo fahalalana eo satria ny ankamaroan'ny olona dia misofrira amin'izay tsy fahalalana izay soratra masina moa manana prova amin'izany hoe ringana ny olona no tsy sy fahalalana dikan'izany mahatonga ny olona zany mifampitolona ny fiainana tsisy voninahitra ny fiainana dia zanak'Andriamanitra ary izy na dia atsoina mpivavaka ary izy mandra-pahatonga ny olona ary kivy mihitsy mahita hoe raha ohatra indray ny mivavaka alohanay tsy mivavaka satria ny antotsotra tsy le devoly mahery vaika tsy hoe le fiainana koa ny sarotra ka tsy azo ovaina fa eo amin'ilay hoe fatakarana tenin'Andriamanitra sy fahalalana avy amin'ny tenin'Andriamanitra tapitra ny fotoanantsika révérend fa betabe ny zavatra tiana ho resaha fa dia manasanao zay ho avy aza diny le fotoana telo lehibe nresahana ianao teo voalohany manomboka rapitso isakarivo rapitso moa zany ny atoandro tonga dia ny atanjom-bato amin'ny 12 sasany dia ny ariva indray eny amin'ny raika sy amin'ny 5 sasany dia ny larobi indray amin'ny 2 sasany indray ny atanjom-bato dia ny ariva indray amin'ny 5 sasany eny amin'ny raika dia ny lakamisy amin'ny 5 sasany eny amin'ny raika zoma amin'ny 12 sasany zany hoe ny amin'ny raika zany talata robi lakamisy amin'ny 5 sasany ny atanjom-bato talata sy ny zoma amin'ny 12 sasany ary larobia amin'ny 2 ora sasany ampanadino anao ny fahorianao rehetra vanim-potoana ho anao zao io valin'ny fiainanao ny sakalahtsika dia resaka mikasika ny vavaka sy ny fitahiana ary ny finoana pedabe sady nefa nandrefana sitranao maly ariva pedabe mihitsy nahita fahagagana vokotry ny fampiasan'ny finoana rehefa fatany ny atao hoe finoana ary mbola hiditra lala misimisika ao anatin'izay ary ny farany dia ny mazongatsika eontsika amin'ny 17 18 19 ho avy zao 19 moa fête de père io mahafinaritra be mihitsy ny fotoana dikan'izany zany hoe 17 juin sy ny 18 juin ary ny 19 juin tsika any amazongatsika misy fotoana tena lehibe de lehibe any ny zoma amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 dia amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 avy eo ny sabotsy amin'ny 6 ka hatramin'ny 12 dia amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 dia lahady amin'ny 9 sasany amin'ny 20 sasany amin'ny 10 sasany dia ny ariva amin'ny 4 tongava maro amin'izany ho avy any izahay hivavaka ao anao miaraka amin'ny fiangonana sainao mazonga ao amin'ny ex cap 3000 mazonga izany mangarivotra io tongava amin'izany fa iova amin'ny fiainanao loha hevitra dia hoe ary zay lainy dia ny meny azy
eny ary efa tapitra moa fandarantsika bishop fa dia mihitsy zay voalaina daholo ny filazantsika rehetra aza tonoana ny fotoanantsika rehetra izay ny iarahantsika moa zany ao anatin'ireo fotoana lehibe ireo raha misy moa izay fantaniana na mety fangataham-bavaka na mety tianao ifandraisana aminay dia manasanao zay amin'ireo alara tarbia sy mety adresse mail na adresse facebook izay ahafahanao mifandray aminay fonandrianao mandrakarivo izay ary evonina hanampy anao arak'izay mety azo atao izany Sabim tu mo fasoavana. Filo mo tabuk.